Marika Ravalomanana, atokako any firenena sy ny vahoaka malagasy ny andro sisa iainako. Solotenan'ny gouvernemanta, tsy navelany solombavambahoaka iteny. Pavion Anao hatrany maraka ny fahitako vavy manasanao tona naterahany okako ho an'ny fireneko sy ny vahoaka Fianarantsoa Nzavandre Mahefa sy Mathieu Prince. Teto Fianarantsoa no nankalaza ny tsingeritaona naterahany filoha Marika Ravalomanana tamin'ity androany ity. Nandray azy tamin'ny kafaliana sy firavoravoana tanteraka ireo mpikatroka timma marobe teto Fianarantsoa niaraka tamin'ireo vahoaka marobe tsy tambisaina. Niavaka ny fankalazana ary feniboka ny efitrano nandraisana azy, eny fa na dia andro fiasana aza ny androny androany dia marobe ireo tsy tafiditra noho ny amaron'ny vahoaka nanatrika izany. Nahatonga solotena avokoa ny mpikatroka timma avy amin'ny distrika manodidina ny faritry Matsiatrambony. Niarahaba ary nitondra ny teny firariantsoan'ny filoha Marika Ravalomanana tamin'ity andro lehibe ity izy ireo. Tao ihany koa ireo nanome fanomezana sy fahatsiarovana ho azy. Président, tena faly zahay nandray androany dia ho lava andro iainana ianao. Ifanapaka sy hiaraka amin'ny vahoaka malagasy anarina nyty firenena ity izay latsaka katerena. Miandrandranao ny vahoaka ny Fianarantsoa, miandrandratsika sy ny atokotiminy, ka dia ho ela velona ianao, ho salama tsy marofy, ho tratry ny arivo taona ny tsingerony. Fa dia miarabanao amin'izao tsingeritaona naterahanao izao zahay ary tena faly miaraka aminay eto mirary raha mirary soa ho tahin'Andriamanitra ianao iotra zato tena mahery, za tsy hiteny ohatra ny Abrahama fa ny zato taona mahery dia tratrinao hitarika omen'Andriamanitra ny hery sy ny tanjaka. Saotra tao. Monsieur le Président, fianakavimben'ny Grand Sud-Est no miarabanao eto. Loniko lava velona anao Ragnandria. Mba hifanantitra amin'ny zafikely, zafiafy, zafikitrokely. Ary indrindra dia ho tahin-janahary ianao ho averina eo amin'ny toeran'ny filohan'ny firenena eto amin'ity Madagasikara ity. Faly zahay Président, faly tonga eto. Faly mahita anao ary mino sy manantena fa tsy maintsy hipody amin'ny fitondrana eo anao amin'ny 2023. Firariantsoa no atolotrinay anao Président mba ho lava fanapaha amin'ny tany sy ny fanjakana toy ary ho soasoa hanitsinitsy ary ho lava andro iainana ho avy eo izy tsy misy miala tsika. Sotra reno, sotra kely. Tsy amela ireranareo sy ny vahoaka malagasy aho ho ny filoha Marika Ravalomanana. Natokako an'ny vahoaka malagasy sy ny firenena ny andro sisa iainako ny nambarany. Makasitraka ary tanora ary misaotra an'Andriamanitra fa navelany iaino sy ahitanareo aty ary no nanomezany ity tombonandro ity ka ahafahantsika miaraka mivory eto sy mankalaza izao tsingeritaona naterahako zao. Ny dera sy ny voninahitra omentsika azy hatrany. Faly tokoa aho ary tena faly miaraka mankalaza anareo an'izany. Fianarantsoa no safidiko aminareo teo ety nankalazana ny tsingeritaonako. Misy dikany zany. Tena misy dikany lehibe dia lehibe zany. Satria Fianarantsoa dia manana maizy azy. Ary Fianarantsoa dia misahana indrindra ireo district na ireo le faritra 7 ka dia eto mampahery anareo amin'izao fety izay ankalazana ny tsingeritaonako zao mitondra mbavaka manokana ho anareo tena tsy mankaniko hoanina ary mampahery anareo fa ho avy le fotoanantsika, ho avy lay ahafahantsika mampiseho aminareo. Fa raha mbola misy koa ny andro iainako omen'Andriamanitra tena anao arak'izay zao tao aho ary aiza matahotra nareo fa hitondra mbavaka mandrakarivo ty firenena ty ka noho izany zany aiza matahotra anareo fa mandray anareo miaraka aminareo toy ny mpiralahy isika ray aman-dreny zanaka efa ninina mihitsy ny anampiana anareo, anampiana vahoaka malagasy. Etsika mofomamy ho Marika tsy nanadino samy nahazo ny anjarany avokoa ny tsirairay.
amin'izay fahatrara ny tsingeritaona naterahany tamin'ity androany izay. Fa hijanona ny fianarantsoa hatrany isika atao anatiny ity toy ny vaovao manaraka ity somary iverenantsika kely ny tranga sy ny zavaniseho tamin'ny sabotsy lasa teo taorian'ny fankalazana ny 20 taonany Antokotimo tokoa dia nisy ny fampiofanana ny kristiana tao amin'ny FJKM Antananandolo Fitiavana. Ny tenany sy ny tolakandro, ny fahaiza mitarika eo amin'ny lafiny ara-politika sy ny mahazava-dehibe ny fandraisana anjara ny kristianina eo amin'ny fiainam-pirenena moa no novelabelarina nandritra izany. Nzavandre Maheva sy Mathieu Prince hatrany. Tsy diso anjara tamin'ny fampiofanana nataon'ny Filomary Karavalomanana momba ny leadership politika na ny fahaiza mitarika ara-politika ny kristianina tao Fianaratsoa. Zava-dehibe ary tsy afa-misaraka amin'ny fiangonana tokoa mantsy ny fiainam-pirenena. Olo-pirenena aloha isika vao kristianina hoy ny Filomary Karavalomanana. Ny politika dia ireo hetsika sy asa, misy hetsika sy asa. Za zao manao politika. Dia ny politika nataoko teto a. Misy politika nataoko dia ny hetsika hoe asivo an'ity zavatra mandeha ty. Techniquement, dia samy hafa ny fomba fijery amin'ny maso dia mitadidika koa noho ny amin'ny sofina na amin'ny vava fotsiny. Politika zay. Politika ahafahan'ny olona maray tsara ny afatra ao. Dia asivo maso, asivo sofina, asivo vava. Aza adinonareo mihitsy, aza adinontsika mihitsy fa olo-pirenena aloha tsika. Zay vao olona kristianina. Dia tsy maintsy hay tsara mamakafaka hoe inona no tonga ho lasa kristianina. Kristianina fiatsika fotsiny ve sa kristianina fahaizana fotsiny. Noho izany dia manana anjara toerana lehibe ny politika eo amin'ny fiainana vahoaka amin'ny andavanandro. Manana fiainana tena manana lehibe dia lehibe izy. Raha ohatra manao tandrevaka tsika zao amin'ny fiorotanan'alana io dia lasa sasa fotsiny. Dia hitanatana vava fotsiny zany ny kristianina. Teboka marobe moa no nasongadany Filomary Karavalomanana nandritra ity fampiofanana nataony ho an'ny kristianina teto amin'ny FJKM Antananandolo Fitiavana Fianaratsoa ity. Ny fantoka indrindra tamin'izay afaiza mitarika izay. Tsy nisalasala ihany koa izy namaly ny fanontaniana napetraka ireo kristianina izay liana tanteraka tamin'ny fampiofanana nataony. Nitondra ny anjara fampiofanana ho an'ireo kristianina teto amin'ny FJKM Antananandolo Fitiavana ihany koa ny sekretera jeneraly ny FJKM, ny mpitandrina Jaona Rakotonindrainy. Ny fiainan'ny tanora sy ny fiankinany amin'ny fiainam-pirenena no nitondrany fampiofanana nandritra izany. Mbola hany Fianaratsoa hatrany andro lehibe ho an'ny mpino kristianina tao Fianaratsoa ny andron'ny omaly natolotra tamin'ny fomba mpiangonana omaly mantsy ny président synodaly vaovao tao amin'ny synodam-paritany Matsiatra ambony. Fotoam-pivavahana lehibe araka izany no nanamariana izany. Nanotrona izany moa ny solotena avy amin'ny birao fibeny FJKM nanome voninahitra ihany koa ny Filomary Karavalomanana. Synodam-paritany Matsiatra Soa SP25 natolotra ara-pomba mpiangonana omaly alahady ary fotoam-pivavahana lehibe nanamariana izany teto amin'ny FJKM Fehizoro Mampiray. Tonga nanotrona izany ny solotena avy amin'ireo birao foibe ny FJKM dia ny filompanampy Azarasoa Timoty sy ny sekretera jeneraly ny FJKM, ny mpitandrina Rakotonindrainy Jaona. Nanome voninahitra izany ihany koa ary anisan'ireo olo manan-kaja nanatrika ity fotoan-dehibe ity ny Filomary Karavalomanana. Raha aman-drenina vita be ary efa nitana andraikitra goavana tao anatin'ny fiainam-piangonana ny Filomary Karavalomanana ka anisan'ireo hanazo maro-pakasitrahana sy teny fisaorana avy amin'ny président synodaly vaovao. Tegna feny fisaorana zay ray aman-dreny noho ny amin'ny fahatongavanareo fanaovanareo zava-dehibe ny fiombonana masina tahaka izao. Raha ny lanonana tsy atsehana ray aman-dreny dia tegna mampalahelo. Fa ny fahatongavanareo nanome lanja an'izao fotoana izao dia avy amin'ny fomba fitentsika hoe henikaja henim-boninahitra. Na anotompo aza ny voninahitra tsy omeny ny hafa fa nasehonareo miariary ny fifanotronana dia nomeny antsika izany fanatrehana izany. Tolorana maro-pakasitrahana ianareo amin'ny endrika hitamasy sy asa sapahitana avy amin'ny synodam-paritany Matsiatra Soa tompoko ny amin'ny fahatongavanareo. Atolotry ny filompanampy ny maro-pakasitrahana ho anareo tompoko ny amin'izao fanotronanareo izao fivoriana masina izao. Homariky ny fahatserovana ny fiombonana. Ny arahaba ary nitondra ny teny firarintsoa an'ity filoha synodaly vaovao eto amin'ny synodam-paritany Matsiatra Soa ity araka izany ny filohan'ny komity fankalazana ny 17 taona ny FJKM teo aloha ny Filomary Karavalomanana. Nisy ihany koa ny afatra mafonjanetiny ho an'ireo kristianina nandritra ny fandraisam-pitenenany. Tena faly aho satria
eto amin'ity toerana zay manana ny maizy azy tya dia hoe fehizoro mampiray aza banana amin'ny hevitra tsy mitovy a ny varavaran'Andriamanitra fa zay miditra amin'ny tokoana mbaravarana io a dia mitovy daholo tsika menakavy dia anompan'Andriamanitra no fampianarana maly tery dia hoe ty le dokadoka tsy antoavam-bolo ty ny papier ihany fa fakasitrahana zao atao hoe satisfaction morale tsy vola be ny lany amin'ity fa dia famizana an'ity fahaleriany azy any mahazo azy saotra indrindra PS ainy zay le leadership na le fahaizana amin'ny tantana famezana fahafahapo mba hatonga ny olona risque eto dia miderina reto amin'ny kristianina eto amin'ity fiangonana ity tena niezaka tokoa ianareo nanao arak'izay azo tratra sy nanao zay vita tena niezaka ianareo nanao izay amin'ny tana azy amin'izao fandraisana zao tsy atao akivo mihitsy ny zavatra rehetra miseho tsy never give up tsy azo atao mahakivo zany fa isaoran'Andriamanitra fa manana diditsika rehefa manana diditsika be zany fonotsika ary fa minotsika dia miasa ary fa miasa tsika dia miombona samy tenyandriamanitra. Andro manan-tantara ho an'ny mpino kristianina atao anatin'ny synodam-paritany Mahatsiatra Soa araka izany ity fotoana ity. Taorian'ny fotoam-pivavahana moa nisy ny fanapahana mofomamy ho fanamariana ity fotoan-dehibe ho an'ny kristianina eto amin'ny synodam-paritany Mahatsiatra Soa ity. Pejiny politika dia andraikitra apetraky ny lalam-pandrenana amin'ny andraikitra apetraky ny lalam-pandrenana amin'ny solombavambahoaka eto Madagasikara ny fandrefesana indrindra ny asan'ny fahefana mpanatanteraka taoriany savorivory teny amin'ny antenimieram-pirenena araka izany dia nivoaka tamin'ny fahanginany androany filohany Kristina Razana Mahasoa teny an-toerany Germain Menjanary sy Tokatra Marla. Afatra ho an'ny filoham-pirenena io raha fehezina ny fanambarana natao ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny ariva teo. Nilaza mantsy izy tao anatin'ny fanambarana io fa manohana ny filoham-pirenena saingona mafisina fa andraikitra ireo solombavambahoaka ny manara-maso ny asan'ny governemanta. Tsy nisy resaka tao anatin'ilay fanambarana ny momba ny governemanta. Manoloana ny toe-draram-pirenena misy ankehitriny izay mampisavorivory ny sain'ny vahoaka malagasy. Ny tenako filohan'ny antenimieram-pirenena dia manao izao fanambarana izao. Andraikitra apetraky ny lalam-pandrenana ho an'ny solombavambahoaka araka ny andininy fahatelo amby zato ny fandrefesana ny asan'ny governemanta amin'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana. Ny solombavambahoaka maro anisa majorité parlementaire eto anivon'ny antenimieram-pirenena indrindra fa ny tenako manokana dia manamafy hatrany ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ao amin'ny politika fampandrosoana ny firenena ho tombotsoa ambonin'ny firenena izany. Koa eto ampamaranana dia miantso ny fitoniana sy ny filaminana ho an'ny vahoaka malagasy fa ny savorivory kilanto. Raha ny vaovao azo dia misy fanangonana tsony ataon'ireo solombavambahoaka sasany amin'izao fotoana izao ho fitoriana ny zava-nisy sy ny tranga teny amin'ny antenimieram-pirenena ho any amin'ny HGC. Raha ny fanazavany dia tsy hanaiky intsony ny fiaonana amin'ny mpikamba ny governemanta fa hiandry ny famaranana amin'ny fomba ofisialy ny fotoam-pivoriana aoriny ny fandaniana ilay todi-dalàna momba ny mpanakanto amin'ny fivoriana azony be sy ny maro atrena ireo député. Anisan'ny fandaharam-potoana teny anivon'ny antenimieram-pirenena ihany koa tamin'ity androany ity ny asam-bomiera mahakasika ny tolo-dalàna ho an'ny mpanakanto malagasy. Tsy navelan'ny solombavambahoaka andray fitenenana nefa ny solotenan'ny governemanta niatrika io asam-bomiera io. Tsy manan-kery intsony ny governemanta hoy ny fanazavana. Germain Menjanary sy Tokatra Marla hatrany. Mihamafana ny toe-draharaha eny anivon'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao. Tsy navelan'ireo solombavambahoaka nandray fitenenana ny talen'ny kolotsaina avy amin'ny ministeran'ny serasera raha niatrika ilay asam-bomiera momba ny tolo-dalàna mahakasika ny mpanakanto malagasy teny anivon'ny antenimieram-pirenena. Tsy manan-kery intsony ny governemanta ankehitriny hoy ireo solombavambahoaka na azahoana vaovao ka antony tsy nanomezana fitenenana ny solotena ny governemanta io. Ny akapofona noho izany ny talen'ny kolotsaina.
akory nefa ny atairanay sy ny akaganay no tonga tety fa dia no tonga tao amin'ilay fotoana zay no everana fa hanaovana ny asa mbaomiera dia nanambara ry zareo izay ao anatin'ny vaomieran'ny kolotsaina fa hoe tsy manana anjara fitenenana ary tsy avela iteny ary tsy mahazo miteny ny avy eo anivon'ny solotenan'ny mpanatanteraka ny avy eto anivon'ny solotenan'ny gouvernemanta zany hoe isoloana itena avy eto anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina satria dia no ny fitsipaham-pitokisana izay napetraky ny ireo solomavambahoaka tamin'ny farany herinandro teo tamin'ny herinandro lasa iny no tonga dia efa everin-jareo fa efa manan-kery ka dia amin-jareo zany dia efa tsy misy intsony ny gouvernemanta ka tsy mananjo iteny ao anatina asam-baomiera zay somary nagagana ihany zay zavatra zay ny tena olana anankiray ihany koa moa rehefa tena nangataka fitenenana ny avy eto anivon'ny mpanatanteraka tao anatin'izay asam-baomiera zay neritreretinay fa asam-baomiera zay dia tsy navela iteny tsy nomena anjara fitenenana mihitsy satria dia noho izay hoe antony nefa hoe voany zay motion de censure izay ny gouvernemanta raha ny fantatra dia iverina eny anivony anteny miaram-pirenena indray ny lalàna amin'ny fe ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 lanina simpanitsina teo anivony anteny miaran-dolona mantsy izany raha lanitsy na simpanitsina kosa teny anivony anteny miaram-pirenena mihamafana nefa ny raharaha sy ny ady mangatsika ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna amin'izao fotoana ary santionany io tranga androany io andrasana arak'izany ny toy ny raharaha raha izay ny teny anivon'ny anteny miaram-pirenena dia nofoanana ihany koa ny fifanatrihana teo amin'ny loholon'i Madagasikara sy ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta raha ny nambarany filohan'ny anteny miaran-dolona dia ho fitandronan'ny fitoniana aloha izany taorian'ny raharaha teny anivon'ny anteny miaram-pirenena iny dia mbola emitra amin'ny fotoana tsy fantatra araka izany izay fifanatrihana izay. Eo amin'izay pejy ny politika izay hatrany sy ny resaka mikasika ny fanamboarana ny autoroute ny talata ny volonondry dia nisy fankasitrahany tompony tany azy ny fankalazana ny 20 taona ny antokotiko Madagasikara tany Fianaratsoa ary ny fanamarena ny tsingeritaona naterahany filohan'ny RMDM no anisany novelabelarin'ny fandarana miara-manonsa tamin'ity androany ity. Rindran-tsary ny Tahiriny Aina. Vavahady fototra fotsiny mapetraka ao an'ilay arabe migodanana autoroute mampitohany Antananarivo sy Toamasina dia efa niteraka savorivoro any mponina sahady. Mitaraina mantsy ny tompony tany voakasika ity lalana ity fa tsy misy fampiresahana akory tamin'ny fanjakana. Tsy mbola nisy famonerana akory na dia kely aza avy amin'ny fanjakana. Tsara ny mampatsiahy fa tsy ny mponina irery ihany no nitondra fanankiarana tamin'ity lalana ity fa ny solombavam-bahoaka ihany koa izay milaza ny tsy fisian'ny fangaraharaana amin'ny famatsim-bola. Vola tompon'le tompo tany ary mbola tsy voalona manafaniry dia izay ny hoe aiza marina ny tena fandeha ity zavatra ity satria tena alohan'ny raha tena fahalalako azy hoe alohan'ny anombohan'ny asa dia tokony voaloha daholo zany le atao hoe vola vidin'ireny tany ireny na hoe vola tokony nomena an'ireny olona ireny zay lalovany lalana iny dia mety zay ngamba na manafaniry mety mahatonga an'le hoe tsy natoky an'ny olona teny toerana izy fa nalao nitondra olona avy aty ivelany nakeny nanotrona an'ireny mba tsy isin'le hoe menomana loatra na le mety tabataba loatra dia voasarona tamin'ireny zavatra ireny kanefa tsy nasakana an'ireo olom-pirenena zay tetany hoe nyanjadiny zay tao hoe fangalana ny taniny zay dia tsy azo ny tapenam-bava ireny olona fa tena nampiantsy mpanao gazety izy ary arak'ilay tenena teo hoe tena mitaraina tamin'ny solombavam-bahoaka ihany koa izy dia tsy maintsy mihaino azy ny tena ary tsy maintsy mitondra zay fitarainana zay hoe tokony ho jerena zany ireo vahoaka ireo alohany tena hanombohana sy hanohizana an'le lalana satria tena tsy manam-piariana intsony izy ireo raha tsy hoe voaonitra zany. Saika tototo izao hatrany ny ataon'ny fitondrana. Efa nisy ihany koa mantsy ny fanoherana ataon'ny mpona teny Ambohitrimanjaka sy komina efatra hafa nanohitra ny tetika Satanamasoandro. Dia nafindra tany Mercy Atosika indray saingy mbola toery ny mponina ihany koa noho ny resaka fanotofana tany toy izao hatrany. Tanimboary voavina ketsa olona misahirana amin'ny fambolena no tonga dia totofanao trongisinao tampizao tsy misy fampiomanana tsy misy hoe mba vaolana omenao azy ao anatin'izay dia ahoana ny taonany ahoana ny vola kely mba tokony miditra aminy akatoko ny fety zao ary iny ny tsinjovana no avy reto mpitondra fanjakana reto manko tsy mpitondra fanjakana tsy tia tatsaha zay tsy mahay mamboly tsy mahay miary fa ny azy la importation mety aminy fa tsy le exportation ary ny azy tsy mety aminy le vahoaka mamokatra fa le olona mamokatra ny ivelana ny azy no apreveny any am'le hanafatra vary avany Inde tsika Pakistan en Chine tsika
tsisy olona misakana fahampandrosonany fa misy alahelo kosa raha ohatra ka tena fiarikarenany zao izy efa mahantra mahonena zara fa misy atao io ary ny aina mamboly sy miopy de potehanao tsotro zao de le fanjakana de pote zeriran'Andriamanitra ohatra ny fanjakana mihetraketraka tsy mahay miainy zany tokony mba nakalesina tety ambotry manjaka lasa naikeny tsy mabe omby efa natosiko ny olona tsy faly ny olona de io ndray mbola miazakazaka ry atalata volona ankoatra ny resaka autoroute ny resaka mikasika ny fankalazana ny 20 taona ny antoko ty matany fianaran-tsoa ihany koa ny fandaharana izay nanamafy fa tonga maro ny olona nanatrika ary lina amin'ny tantara sy famelabelarana entiny antoko timony 20 taona ny antoko izay nifandraiky indrindra tamin'ny fankalazana ny tsingeritaona nahaterahan'ny filompanorona azy. Velotaraina kosa ny mpivarotra etsy amin'ny pavion Analakely manoloana ny fomba fiasa tsy mahomby ataon'ny mpitantana ny tanàna n'Antananarivo. Tsy menatra mivadika amin'ny teny nomeny ny ben'ny tanàna raha ny fanazavany mpivarotra hatrany. Tsena 5 no indraina katona ny farany herinandro teo tsy araka ny fanarahana. Inona marina ny zavantranga fanadiadiny Andy Miaratina sy Manora Andriamalala. Tonga nanao be midina nanakatona tsena 5 tety amin'ny pavion Analakely ny komina Antananarivo ny zoma lasa teo. Tsy nisy fampilazana sy fampahafantarana mialofa avy de nasaina nanalany entany ny mpivarotra sasany. Ny hafa kosa avy hatrany de nanakatona ny tsenany niaraka tamin'ny entany. Tsy nahalofa tsena izay no antony raha ny fanazavany. Fondateur zareo zany de hoe miaraka amin'ny ordre de mission anakatona ny tsena noho ny ofa-tsenako efa bolana tsy voaloha. Zay tena mariaka eto aloha tompoko fa tsy de tena hoe grave be zay raha ny statistika ny eto amin'ny pavion Analakely satria mbola betsaka noho izay zany ny tsy nahaloa mihoatra an'izay. De ity taratasy ity le izy zany nasainy navoaka le entana satria niaraka tamin'ny huissier izy teo de hoe tsy mahazo misy entana mijanona mihitsy de navoaka daholo ny entana de nidina ny tsena de nipetahany an'ity taratasy ity efa bolana 4 mois de reste zany eo amin'ny 1,3 million francs eo. Tsy nahavoaloha izy aloha zany azavaiko eto noho ny tsy fisiany régisseur anay tatsy amin'ny birao an-tsena. Nanome tokony ben'ny tanàna tamin'ny fivoriana erany tamin'ireo mpivarotra fa ny volana Jolay 2024 no fiepitona nefan'ireo mpivarotra nitrosany. Fivadiam-pitokisana, jadona ary famonoana tanteraka no ataon'ny mpitantana manoloana ny tranga raha ny fanazavany. Mampanahy ireo mpivarotra ihany koa ny fanovana ny fandoavana ny ofa-tsena ho an'ny orinasa tsy miankina SMGD ka angatan'izy ireo ny hamerenana ny fitantanana ho an'ny braon-tsena teo aloha. Olon-dehibe ny ben'ny tanàna aminay ka na nisy taratasy na tsy nisy taratasy vavan'olon-dehibe no teny olona ray no teny fa vahoaka marobe ny vahoaka amin'ny pavion ny aran'andreo hoe a reporté à fin juillet 2023 ny arere. Mbola niteny zareo tamin'ny zoma mbola itoy ny fanakatonana tsena mbola misy tsena maromaro akatona tsy fantatra hoe lalàna aviaiza zany fa zahay zany atreto zay tsy matahotra ny resaka digitalisation fa ny SMGD no tsy ekenay hatramin'ny farany. Zareo miteny hoe tsy mahay niasa mampiasa mpanjakana fa iza no recruter andreo zay le mahatonga le hoe ny zanaka anabavy sy ny zanadralahy ka etona zany tsotra ny teninay mila manome manokatra angana de angana ny toerana zay andoavanay ny ofa-tsena araka ny braon-tsena zay nisy ny fandoavanay hatramin'izay tena angana izay andoavanay ny ofa-tsenanay atoroyanay fotsiny hoe etsy ny fandoavana araka ny fangatanay hoe miverina ny fandoavanay ao amin'ny braon-tsena satria tsy normal mihitsy zany hoe tsena tsy misy brao zany de ao no aloha fa tsena amin'ny SMGD zay ny mandoa fa zay tompoko de miassure mihitsy hoe vonina ny olona andoa fa eo amin'le 10 amin'le fandoavana zany hoe aiza le toerana azahoanay taratasy ihany koa mazava amin'ny fandoavana ny ofa-tsena satria marina tony tsy resy lahatra mihitsy ny olana ny amin'ny taratasy zay omeny zareo eny amin'ny SMGD zay olona mandoa ny ofa-tsena. Maro ireo mpitantana ny fandimby de Antananarivo fa tsy mbola nisy nanao ny mpivarotra toy izao ho hiatran'ireo mpivarotra fa nanany komina ny tsena eto amin'ny pavion ary andraikitra izy ireo ny mitantana an-tsena saingy tsy azo ekena ny fanapotehana azy amin'ny endriny maro. Amin'izao andro ny fahalalahana, andro ny fahalefatena, andro ny krisikrisiny izao hoe andro ny krizy zao hoe de mbola katony ihany tsena fiveloman'ny olona. Zay manaiky fa ny komina ny pavion nefa kosa ny pavion Analakely de fa nanam-pirenena fa ny komina mitantana azy. Ny pavion Analakely de voninahitra Madagasikara, voninahitra Antananarivo karaha sanatria ty pavion ty no katona daholo de milaza fa tanàna maty na villa morte tanàna Renivohitra.
ary zay mety zavatra keto tsy mbola ny seo mihitsy zao aiza tao didy-jadony ary atao raha matahory dalàna koa nke misy rehefa misy ny didiny boka be ny ampitribiraly anakatona an-tsena ara-pasoritsisany zany ke tsy misy mihitsy miantso tsy misy atakandro ny anokafana an-tsena ny ireo mpivarotra raha ny famtambaovao hatrany dia tsy hijanona amin'ireo tsena 10 ireo ny kominina fa noho ny fanakatonana tsena hafa 7valonjato ny tsena eto amin'ny pavion Analakely ka 100 amin'ireo no amperinasa manambana ny anao jingana mafimafy ny mpivarotra raha toa miziriziry amin'ny heviny ny mpitantana ny tanàna na Antananarivo. Mandringa no sady tsy miaritra ny lalàna momba ny tranga tsy fanajana zon'olombelona eto amintsika lavitra ary mila ezaka goavana ho an'i Madagasikara amin'izay fampanajana ny zo maha-olona izay tena mirongatra amin'izao fotoana izao. Andro Miaratina sy Manora Andriamalala. Misy eo lany ny tsy fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara tsy mitsamo voatra isan'andro zany. Santonana amin'izany tsy fisitrahana raha fisotro madio, tsy fisiany asa mendrika, fihetsika miaro herisetra, fanondranana olona an-tsokosoko, famonoana olona tsy mandalo fitsarany, fanakanana ny fahafahana miteny sy maneho hevitra, sy ny fitazonana amponja tsy ara-drariny no ny fanehoan-kevitra ary ny tsy fandriampahalemana. Matsiaro tsy misy mpiainy rehetra manoloan'izany. Goragora no sady tsy miatra araka ny tokony ho izy ny lalàna. Hita za hoe somary atany tsy dia voahaja firy satria raha dinihana mako izao betsaka izao ny olona mijaly amin'ny eriseta ohatra hoe sy eriseta ara-tokantrano ny vehivavy ohatra lasa tsy dia mifanaja firy izany ny lasy mivavy satria koa efa miaina amin'ilay hoe mitovy zolo lasy mivavy angamba fifehezan-dalàna zany mety tsy hoe tsy ampy moa zany fa tsy dia miatraika firy lasa goragora zany fa tsy dia tena hoe samy mampianatra loatra an'ilay lalàna le mpitondra zavatra anankiray ohatra ataontsika hoe amin'ny fototany fotsiny izao raha misy président anankiray dia lasa matikena maso ohatra zany ohatra ny tsy dia voaja ny zo maha-olombelona raha ny zohitra amintsika jereo satria na dia ny fiainana andavanandro raha tsy eny tsarababe am-boaka zany dia hita hoe tsy dia mifanan'olona raha tsy dia mifanaja. Misy le olona manao fitsaram-bahoaka dia misy koa manao tsinotsinona le majinika ohatrany zao olona majinika. Misy ny patron mandrokandroka manao zany tsy mahazo mivarotra ohatr'izao. Erisetra famonoan'olona za zao niaran'ny erisetra nareo mahita anao niendany olona ako nefa zaka fa tsy manana zao za mpitondra sarety mpitarika sarety taty aminah nefa mivolana patron raha hetsy fotsiny vola taty aminah dia voaendaka dia zao. Ho an'ny voafonjana ireo olona meloka manana ny zo maha-olona sy ara-pototra-afitrasa ihany koa ao amin'ny toerana misy azy. Eto amintsika raha ny fototra-afitrasa no asinteny tsy ampy tsy masiaka ny voafonja. Raha ity an-tany mora fotsiny 324,400 ireo voatazona ao an-toerana raha 700 ihany no zaka ny fonja. Izany hoe efa mihoatra be tsy manaraka ny fenitra. Mizara karte maromaro ihany koa ka efa misy mahatratra 500 anaty efitrano lehibe iray. Misy 9,904 amin'ireo tsy mbola voatsara raha ny atao tanisatra amin'ny farany herinandro teo. Ny voafonjany le izy tsy afaka mandehandeha ny velany fotsiny izay zany satria mahavoafonjany zareo dia ny zony rehetrarehetra aloha zany voahaja ihany hoe misakafo izy voatsabo izy fa arakaraka ny fahafahamanao ny fanjakana satria raha ohatra zao hoe resaka fahasalamana dia matetika misy dokotera dia misy infirmier misy mazory fa raha ohatra ka tsy voatsabo ao dia tsy maintsy maka tena le spécialiste ny ivelany dia alefa ny ivelany zany alefa ny hôpitaly any zareo tsabony dia ny zo rehetra moa zany ihany fa eo amin'ilay resaka fatoriana mihitsy zany manahirana be satria efa misy matory amin'le amin'ny tapotany mihitsiny zany hoe le resaka bafilon zany efa tsy ampitsony fa dia tsy maintsy misadapo to misy araka mihitsy hoe tena le hoe mitehaka mivadika indray dia mitehaka dia mivadika indray tena zay mihitsy iny manko eritreretin'olona ny ivelany hoe zavatra fa tena zay mifenany zareo zany. Nankatosiana lason'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona i Madagasikara. Everina fa fotoana mety zao ampiarana izay voarakitra ao anatin'izany araka ny voalaza ny andiny fahatelo fa manana azo iaina ho afaka azo fiarovana ny olona tsirairay. Ny andiny fahadimy tsy misy olombelona azo ambijaliana na saziana na naovana fitondrana feno asiahana tsy mifanaraka na mampietry ny maha-olona sy ny andiny fahafito milaza fa mitovy ny olon-drehetra eo anatrehany lalàna ary samy mananjo arovan'izany lalàna izany indrindra manoloana izay mety ho fanavakavahana na fiantsiana manana endrika fanavakavahana ka mety hanitsakitsaka ity fanambarana ity
santionana ireo fa manana andraikitra amin'ny fampiaran'izany rehetra indrindra ny fitondram-panjakana. Mirongatra ihany koa eto amintsika ny ady tany amin'izao fotoana izao mampifanolana mpiara-monina sy fianakaviana mihitsy. Toy ny trangeny Ambatomaro izao tanin'olon-tsotra navadika ho lalana ifamezivezena no nitarika ny disadisa. Ny roso tamin'ny fampiarana andidim-pitsarana ny milaza ny tompon'ny tany tamin'ity androany ity. Andomiaratiana sy Manorandre Malalatrany. Ity ilay lalana mampifanolana ny mpiara-monina sy ny tompon-tany ety Ambatomaro. Tanin'olon-tsotra misy taratasy mazava mahazo ny tany efa mampolo taona ny maro. Taty aoriana nampiasainy ho lalana ifamezivezen'ny fiara sy mponina izany. Matsiaro voatotoina tanteraka ny tompon-tany, malohana ireo antso izay miatra aminy rehefa tonga ny fotoana ilan'ny taniny. Raha ny fanazavana dia misy lavatanana, tompona andraikitra ambony ety an-toerana manampitrotraka izany. Zahay dia tena hoe hiarany herisetra tanteraka eto amin'ity tanànanay ity. Fampiarana didim-pitsarana no nataonay hatramin'izay nefany fitsaram-bahoaka no azonay. Fa ity ilay lalana sy ny fitsarana idina. Raha namoaka didy ny fitsarana dia nanao descente sur le lieu aloha izy alohan'ny atongavany, alohan'ny amoahana didy. Rehefa vita ny descente sur le lieu dia namoaka didy ny fitsarana. Io didy io dia napekarina foana ary rehefa tonga tany amin'ny Cour suprême izany hoe fampiarana didy sisa ny atao rehefa vita ny ady teny amin'ny Cour suprême. Rehefa vita ny fampiarana didy tamin'ny 2019 dia le trano ihany no voazery fa le lalana tsy voahity tamin'izany fotoana. Dia io ahitana olana hatramin'izao io izay etsoko ny fanjakana rehetra hoe aiza ny tokony alehanay, aiza ny lalana inona ny ataonay vahoaka raha ohatra ka tsy miatra ny didy izay tokony ampiarina eo am-pelantanana. Ity tanàna ity izaho dia sady mpandova no mpividy ao anatin'ity tany titré borné. Efa ela zany ty tany ty no anay. Iny no mahatonga ny izy tsy milamina fa mifatongavany député teto no mahatonga ny olona izaozao fa manana olona mpiaro ry zareo. Efa nanana lalana azo ny famezivezena ny mponina tety teo aloha. Saingy nisy nahazo fahazon-dalana anoriny eo amin'ny lalana taloha io ka tapina tsy azo ifamezivezena intsony. Ry les routes publiques ry ambony ry fa nanaovan'ny olona construction illicite. Ny fitsarana malagasy tamin'ny tonga tety fotony nanao descente sur le lieu dia nampafantatra ny fokon'olona izay tonga teo fa ny route publique ny canal public dia tsy azo ahisaka na anorenana. Eto ny foko tany Ambatomaro dia samy manitsaka an'izay route publique izay anaovana construction illicite. Efa nisy ny fifampiresahana kanefa dia nandamokatra an'izany. Ny roso tamin'ny fampiarana ny didina avoaka ny fitsarana ary ny tompon-tany androany ka nanidy tanteraka ny lalana. Nobanan'izy ireo vadobe ny arabe ka tsy nahafahan'ny fiara nandeha. Mihitsoka ny lalana, niteraka fifamarinana teo amin'ny samy mpiara-monina izany saingy tsy nampihemotra ny tompon-tany. Andrasana ny toy ny rara. Ho fanohanana eo amin'ny pejy kolontsaina kosa indray dia ho tantsorika ny tanora malagasy tesehatra amin'ny fandraharana dia tanteraka tesy amin'ny IKM Antsahavola ny fampiratiana ny tomban'asa izay efa nataon'ny tompona izay tanora mpandrahara malagasy. Ny vondrona iraisan'ny pirenena mampiasa manontolo sy amin'ny ampahany teny frantsay na ny OIF no manohana ity hetsika ity. Charmano Menjanahary sy Tokatra Marla. Ankoatra ny olana nateraka ny valanaretina COVID-19 dia olana sedrain'ireo tanora tesehatra amin'ny fandraharana ny fitadiavana famatsimbola. Ireo fanamby, ireo lesona azo nitsoaina ary ny tetiasa hoaviny no voaboasana io maraina io. Manodidina ny 200 ireo tanora mpandrahara tany Ambolohany. Fitipola nefa sisy izy ireo ankehitriny ka nandray anjara tamin'ity hetsika izay karazana tombana sy fanaraha-maso ny fivoaran'ny asa izay nataon'izy ireo. Ny anisan'ny zavatra tena niainany ankizy dia le fahasarotana tao anatin'ny Covid. Atsika moa fa voakasiky ny Covid iny daholo ny mpandrahara rehetra tsy teto Madagasikara fa raha zao dia anisan'ny iny fa anisan'ny rehefa miresaka ihany koa izany amin'ny tanora mpandrahara dia anisan'ny olana ihany koa anatin'izay fandraharana izany tsy fampiny tosika-arabola ohatra dia izay no anisan'ny nanaovana izao famorina zao ihany koa satria ao ihany koa no ahafahana mampiofana ny ankizy eo amin'ny fitadiavana financement amin'ny asa ataony sy ny fandraharana izay ataony. Anton'izao hetsika atao izao hoy ny fanazavany
ny mba anosena ry tanora amin'ny sehatry ny fandraharana eto amintsika. Mandray anjara dia mandray mamaim-poana ary satria tohanany organisation internationale de francophonie mihetsika dia ny mpandray anjara dia mandray mamaim-poana satria tafiditra tanteraka ao anatin'izay resaka fanosehana tosika ho an'ny mpandrahara tanora sy vehivavy malagasy eo amin'ny tany mampiasa ny teny frantsay izay zahay. Nisy ny andiany voaloha izay édition régionale ny plazana satria ny ranomasombe indiana sy firenena vitsivitsy toy ny Canada sy Djibouti ary Mozambique no nandray anjara dia ity tsy dia hoe andiany satria fanaraha-maso ireo ankizy nandray anjara tamin'ny teo fa ny faniriana dia isy andiany manaraka indray ahafahana mitady tanora mpandrahara eto Madagasikara mivoy izay resaka tontolo iainana ny fiarahamonina sy tontolo iainana izay. Tanora malagasy maro no toanana mba ahazo tombony toy ny lalam-barotra any ivelany. Tao anatin'izany ny fiatrena ny fiaonam-be iresa-pirenena natokana ho an'ny tanora sy ny asa mifampiankina amin'ny tontolo iainana na ny FIJEV izay natokana ho an'ny tanora aty amin'ny faritry ny Océan Indiana. Ny vondrona iresa-pirenena mampiasa manontolo na amin'ny ampahany ny teny frantsay no ny karakara ity etsika ity. Mila fanohanana amin'ny lafiny maro ny tanora ankehitriny sy tazapotsiny fa andray andraikitra amin'ny hoaviny afaka anampiana azy ireo atratra tsara ny tanjona ny fanatanjahantena sy ny fampiofanana momba ny fitrandrahana na ny fandraharana ara-bola. Andry Miaratiana sy Manorandre Malala. Lazaina fa ny tanora no avy ny firenena, zavapoana tsy azo eritreretina mihitsy ny atongavana amin'izany raha tsaraina asa. Manana anjara andraikitra amin'izany ny tsiraray. Ny jiro ny efitra teo amin'ireo fikambanana tanora milona anatin'ny fanatanjahantena, fanao fifaninanana sy fampiofanana ny tanora sy mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina momba ny fandrarana ara-bola sy ny fifaninanana ara-panatanjahantena hitazana ny tanora sy ny mpiasa. Tanjonay voalohany dia ny hoe isorohana ny fisorohana zava-mahadomelina ho an'ireo tanora. Iza moa tsy mahalala fa izany mandavo ny tanorantsika dia ny tanjonay izay ampiana an'izay ataontsika hoe fifohana na finanana zava-mahadomelina. Dia tena ivonina ifafanerasera amin'ny tanora rehetra zay ifandinika mikasika an'izay fandrarana ara-bola izay. Ny tanjona ao anatin'izay dia hoe manana tanorantsika matanjaka ara-panatanjahantena kanefa ihany koa manana tanora matanjaka ihany koa tsika amin'ny seha-piarina. Ny tanora no avy ny firenena kanefa raha tanora andeha ataontsika hoe lavo ny zava-mahadomelina dia tsy afaka ny amokatra. Mety eo ihany koa ny hoe raha matanjaka izy kanefa tsy manana vola hoentina hananganana tetikasa na ihany koa hoe izay vola rehetra azony dia laniny daholo dia tiako resahana hoe tsy hatsangany zavatra mihitsy izy. Ny 17 sy 18 desambra izao no natanterahana ny lalao ho ataon'ireo mpiasa amin'ny orinasa mandray anjara etsy amin'ny kianja Paul Minol Androhibe. Taranjam-panatanjahantelo no ifaninanana, baolina kitra, basket ary ny tsipy kanety be. Somary iverenantsika kely ny vaovao avy any fianaran-tsoa satria izay vaovao iray ny sary avy any an-toerana. Mahantra loatra ny malagasy tsy mahay mitantana ny mpitondra ary mikorotana tanteraka ny fiainam-pirenena ankehitriny. Ho avy any efity ny fifidianana ka mila mailo sy mandray andraikitra ny rehetra hoy nambarany Marc Ravalomanana raha ny tafa tamin'ny vahoaka sy mpikatroka tima maro be tao fianaran-tsoa ny Androany. Nzavandre Mahefa sy Mathieu Princy. Ny fanindran-dalana tamin'ny fankalazana ny tsingeritaona naterahan'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ity androany ity ny kongresy paritra nataony ny antokotiko Madagasikara teto amin'ny faritra Matsiatra Ambony. Samy nitondra ny etaetany sy ny marary azy avokoa ireo solitena avy amin'ny distrika sy ny faritra samihafa. Miandrandra ny fiverenan'ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana avokoa izy ireo. Rato filoha samy tenin'ny marary anay ngamby izahay eto dia ny ansiko teny manokana ho anay renim-pianakaviana. Ansiko teny manokana zany ho anay renim-pianakaviana. Izahay dia matsapa fangirifirina sy marary eo anivon'ny tokantranonay tsirairay avy. Satria ny zava-dehibe ngamba raha ataoko hoe antsakafotsika malagasy dia ny vary. Betsaka amin'ireo zanakay na mandeha any an-dakilasy no tsy mihinam-bary satria miakatra dia miakatra ny vidim-bary. Loza tena loza hoy ianao zay. Ao ny menaka. Izahay efa tsy matakatra ny vidin'ny hena izay miakatra isan'andro. Dia ny menaka nefa izay mba mandomandonay ny traka tsy takatra. Menaka 200 kely tsy mahositra ny traka kely izay hoan'ny zanakay. Zavatra gatahanay président dia izao. Ny zaly agay hata amin'ny alana ao tamin'ny fitondrana zay
ka maingavy anao mba hirosaka draiky fa handany anao 100% agny lalangigny agny fa mizaly agnay amin'ny vitin-zezika ny safadriam-pahalemana ny vitim-piainana ny lafiny fampianarana misaotra tompo faly miaravanao zay président satria nangidy tokoa ny fiainana tagnatin'izay 5 taona 9 taona zay tsy nitondranao ka nanay da tena fofo miangavy anao zay président mba hirosaka satria mizaly ny vahoaka ny andro vitim-piainana tsy mendrika misy ny andro zaza tsy mianatra ao anatin'ny tokantrano satria nahoana moa sasy ny vitim-piainana tompo mba miangavy anao président mba hirosaka anao ary vonina zakay tasa hanandrasanao saotra tompoko ho anay mpianatra manokana no tenenina satria dia tsamba fa mijaly tokoa ny mpianatra mavita fianarana nefa tsy afaka miasa tsisy orinasa afaka hidirana ka miandry anao anay ary matokisanao fa anoananao hatramin'ny farany izahay tanora eto fianaratsoa saotra tompo manana vahaolana ho anareo aho ho ny Volomary Karavalomanana tsapako ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy ankehitriny hoy izy mila mailo isika amin'izao akatoko ny fifidianana izao ary ilaina ny firaisan-kinany rehetra ahafahana manavitra ny firenena indray hoy ny nambarany ao anatin'ny fahasairanana ny vahoaka rehetra sahirana mahantra ny vahoaka malagasy ary vely fanambola velona mihitsy sasany raha fomba fiteny hoe izay ianina androany dia davina rapitso taloha hoe izy ianina androany dia davina androany fa tia rapitso aloha rapitso atao trosa daholo ny zavatra rehetra tena lavo daholo lavo malagasy ary tsy vitany hoe lavo fa mbola misy ihany manararoatra dia izy efa nona vizaka iny mbola misy mitifitra ihany misy manala ny ainy mihitsy dia misy koa ny malagasy izay maro no mihevitra hoe tsy misy sony zany fotoana eritreretina politika izany satria difitry ny fitediavana kanefa marina dia marina tsy malagasy ny difitry ny fahasairanana fa natao difitra atao antra atao bado dia ampitahorina dia tsy afaka miteny tsony pirofo mitohaka mitenana reny fametrahana fitsipaham-pitokisana nataon'ny solombavam-bahoaka reny na ny motion de censure teny tsimbazazy ireny raha ireo antony nanaovana niny motion de censure iny nge teneniko aminareo hoe tsy isika no miteny fa zareo no miteny dia gagy anareo fa afitingo amin'ny teny tsotra manao hoe ny tsy fahatanterahany fitolana any tokony atao amin'ny programa anasa tokony hampandrosoana amin'ny vahoaka sy aminjena azy dia nanaradia an'ireo tiako Madagasikara solombavam-bahoaka ireo solombavam-bahoaka namany dia nilaza hoe marina dia marina fa tsy tanteraka araka ny fampahana tenana nataony izy ireo ny teny nataony tamin'ny programa izay tokony ho tanterahany ka raha ny teny ny solombavam-bahoaka hoe aleo izahay solombavam-bahoaka maronisa mba hanambara ny zavatra atao anatina iato fa tsy rariny tso zao mahazo mivoaka zao misa amanjato maherily izy dia mazava ny teny izy ireo hoe satria nareo tsy manjaja ny lalàna zay milaza hoe ny fisaraha-pahefana misy fa hitsabajabahanareo ny raha tokantranony solombavam-bahoaka miditra any ianareo dia mitsikera azy nefa nataonareo tsy hita zay naovana azy dia ny zavatra nitranga ihany koa dia midika fa tsy maro-toerana intsony ny fitondràna io satria nantao aminy ary mitsipaka ny zavatra nataony satria nahoana tena mankantoa reo vahoaka solony vava reo solombavam-bahoaka reo aza manody any mahazo mitondra hoe alonge alanandrina zay alam-bahoaka dia tatereo mitsara tsodrano tatereo ny adidinareo solombavam-bahoaka satria tsy rariny loatra ny manjoa amin'ny vahoaka malagasy mbola mitoy ihany amin'izao fotoana zao ny fanisana reo mpifidy zay tafiditra ao anatin'ny fanavozana ny lisy mpifidianana aoko sika rehetra manetana anareo hoe aminareo na oelana oainana tsy maintsy misy ny fifidianana dia anjara antsika milaza hoe sao de tsy maintsy isy foana ny fifidianana amin'ny heritaona koa mamerina sy manantitrantitra aho ny fanambarana eto hoe tsy ilaina fahajanony avy hatrany i fanaovana jugement supplétif io sy fanaovana karapanondro fohy be io fa ho be io fa mety oloha ranony tsy fampatokisana sy ny osoka ataon'ny sasany
ilaina isika atao anatin'ny antoko politika manetsiketsika ry olona manodidina antsika sy miaraka amintsika hoe afatra président laza hoe arahantsika masy daholo aloha satria na ny société civile na ireo filoam-piangonana dia samby nitety daholo hoe anampy antsika izy anampy mifandara-masy mba tena hitandro mandrakariva izany fahamasinana zany zany fahamarinana zany zava-dehibe zany manantena raho fa tena hiasitsika ary efa miasitsika dia miasa tsara miasa mafy ary efa miasa mafy tsika dia hita vokatra aza manantena mihitsy sika fa hoe hoazoazo moramora io tsy maintsy mirahina daholo tsika ato amahitanareo teo aho tyferaisakina teo vita ho azy mandresitsika tombony lehibe ho an'ireo mpikatroka tima teto amin'ny faritra matsiatra ambony araka izany izao kongresy no tanterainy antokotiko Madagasikara izao izay notarian'ny Filomary Karavalomanana niaraka tamin'ireo biro politika ao anatin'ny antokotiko Madagasikara. Tsapa ihany koa ny fahavononan'ireo mpikatroka marobe tonga nanatrika izany. Teny filamatry ny antokotiko mantsy ny hoe ny tonga miaraka no fanombohana ary ny miasa miaraka no fahombiazana. Anakatonantsika ny pejy fampahalalam-bavao tahaka ny mahazatra ny maresaka iraisam-pirenena vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro midina ambany dia ambany ny maripana ao Eropa amin'izao fotoana izao taoriny hafanambezany teraka afo nandrava tanàna maro dia miaina ao anatiny atsika tanteraka indray izany Eropa. Yasinandria Malala sy Andrakoto Malala no mitatitra amintsika ny andindinina izay. Taoriny ahitany goavana hakanteraka afo nandravarava tanàna maro tany Eropa roa volana lasa izay dia miaina ao anatiny atsika tanteraka indray ireo faritra sasany any Eropa amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana andrerina tanteraka ity kontinanta ity amin'izao fotoana izao ka izao mamiry firy izao ny atsika. Toy ity any Poloina ity izao dia manampitrotraka ny vaingangilasy miraradraraka ny fisiny ny rivotra mangatsika. Vokany mijaly ireo mpampiasa lalana ary miteraka lozam-pifamoivoizana maro isan-karazany. Ankoatr'izay dia sidina maro ihany koa tsy maintsy nifoanana vokatry ny andian-drahona matevina be sy ny lanaitra izay miraraka izay tsy izy. Tapitra ny fampahalalam-bavao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ireto kosa ny fandaharana miandry antsika ohatry ny fampahalalam-bavao ny MBS tahaka ny mahazatra ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News ary inzay kosa no anarantsika ny fandaharana Dink. Ny horonan-tsary hoarahintsika amin'ity androany ity kosa indray dia mitondra ny lohateny hoe frate. Ny tena koa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitsy indray tompoko.